Yes, somary efa nanao vidéo kely foy kely tamin'izy ity fa ho averiko kely fotsiny le hoe hazavao tompoko a ny paikadinareo eo amin'ny fitondrana raha misy izany. Am'izao 2026 zao a janvier zao tokony havoaka ny paikady sy ny tetikady sy ny inona ny solution na ny démarche fotsiny ary aloha hoe tsisy solution fa mbola zao aloha zany zao ny fomba hoentina hitadiavana vahaolana azo atao koa anie zany. Hatreto aloha de tsisy vahaolana azo omena fa zao no làlana mankany am'fitadiavam-bahaolana. Azo resahana daholo zany rehefa mamaha olana ianao fa tsy voatery hoe eo no eo ianao de hitondra vahaolana satria mety tsisy vahaolana azonao atao. Ka raha mamôrse ao anatin'ny lohanao aloha zany mamôrse foana hoe tsy maintsy hitondra vahaolana am'vahoaka isak'izay mihaona am'vahoaka, de hiteniteny foana eo ianao ary zany na voan'ny fitondrana teo aloha hatram'izay lasa ronono atavy sy artabebaka le izy. De ny zavatra tokony ho atao de hazavaina amin'ny olona hoe efa mitady vahaolana antsika, nisy fotoana naheno kely ihany efa tsara. Misy mitady vahaolana antsika amin'ny jiro, rano, fanavaozana ny fantsona mitatitra ny rano rehetrarehetra satria na ho amboarina ary ny barrage sy ny sisa, le fantsona mihitsy efa antitra de efa maloto, efa misankrasy ao anatiny ao ka na rano madio ary no atsofoka ao a de rano maloto no mivoaka. Dikan'izany le tuyau mihitsy no tokony atao ka zany manova tuyau zany tsy ho vita ao anatin'ny ray andro fa misy infrastructure mila atao, mila ovaina sy ny sisa de mila hazavaina amin'ny olona hoe jereo fa io le izy, io ny olana efa teo io, efa niavosa ela be teo, de noho izany a tsy afaka manao an'io anatin'ny fotoana fohy tsika satria na ho amboarina ary ny rano asiana pompe mandeha tsara eo a, ny rano maloto ihany mivoaka eo satria ny fantsona rehetrarehetra na ny tuyau mitondra an'iny a de efa maloto ny any anatiny ka vao asianao pression de rano mivoaka maloto no mivoaka ao anatin'le izy. Mety misy koa hoe vaky any ananinany le izy a de mampiditra loto. De hazavaina amin'ny olona daholo le problème hoe reto ny olana aloha zany mazava efa hain'ny olona andavanandro ny olana fa tsy de mila hazavaina loatra angambany, fa hazavaina am'fomba fijery teknika ahafahanao mamaha an'le olana zany. Ohatra ka olana be ny insécurité ka insécurité zany midadasika be zany, fa inona le insécurité tokony vahana aingana aloha? Mpamaky trano ve, mpanao sity mahery ve de ataonao an'zay? Am'ty herinandro ty tsika de hanao famahana olana mahakasika ty. De hazavaina amin'ny olona zao no hevitra anaovana an'io fa tsy konononona any hoe ka le izy tsy azo tenenina fa sao de fetsy le dalle de tsy ho azo rehefa ka ny tanjona tsy hoe hisambotra andry zareo fa hanajanona an'le mampijaly an'ny vahoaka ny tanjona. Dikan'izany n'inona hevitra ahafahanao mampihena na manamaivana ny olan'ny vahoaka de tokony ho raisina daholo. Aza miavinavi-kevitra re tompoko fa mba be da be ny olona manolon-kevitra ao amin'ny Facebook, be da be ny olona manome tolo-kevitra, de izy tsy hoe zay manome tolo-kevitra de voatery omena plasy daholo, tsy ampy ny plasy fa mba raisina ihany le tolo-kevitra na de tsy miteny am'le olona raha hoe hevitrareo zany fa raisy le tolo-kevitra de atao. Fa ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olombelona hozy izy tsika malagasy. Ka dikan'izay mba jerena ihany le hevitra ahafahana hazavao le izy, raha vao tsy manao communication de tsy tafavoaka. Tsara ny manana savoir faire, zany hoe ianao zany manana fahaiza-manao, fa rehefa tsy hazavainao, tsy ataonao ny faire savoir de mitovy am'tsy misy ihany ianao ary mbola vao may ratsy satria ianao mahay nefa tsy miteny. Ka zay no mahatonga an'le hoe tsara foana no avoaka ny isaky ministera zao tokony manao an'ireny ndre zao nety ihany le izy fa tsisy teknika, tsisy paikady ao anatin'le izy fa araka le nolazaiko teo aloha de lany andro mamoaka bilan ny olona tsy namokatra ianao ka rehefa hanatsara ianao de tsy le tsy fahavokarana no ataonao repère. Mety hoe nanao -1 na -2 le teo aloha, ianao zany zao mba efa 1 ataonao na 2 de tsy lany andro ianao zany hoe zay zao efa nanao tsara be satria ny anahy efa 2 par rapport amin'ny -1 sy -2. Ie, tsara fa tsy ny ratsy tompoko ny anaovana comparaison fa ny olona ary ambony ary. Ka raha resaka insécurité ianao jereo ny firenena manana ny insécurité ambony de iny no takarina sy enjehana.
raha miresaka toe-karena ianao sy fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia iny ny jerena hoe firenena iza ny anaovana mesura fa tsy le olona aty ambany aty no anaovanao mesura hoe par rapport amin'ny Afrique tsika efa lasa lavitra ny Afrique tsy référence par rapport amin'ny teo aloha le teo aloha ny raha navono tsy naongany dikan'izany tsy repère mihitsy zany ny zavatra nataon'ny teo aloha fa ny any alavitra no jerena hoe reny ny mahay dia reny ny tokony antsoina reny ny tokony alaina reny ny tokony alain tahaka ny firenena ohatr'izao ny mahay an'io zavatra io dia reny ny tokony alaina tahaka zay fa dia fotsy roaretiny afaran'ity ny farako